dia ivadika eo amin'ny taranja baolina lavalava indray sika manomboka eto izay resaka ity taranja ity mandritra ny minitra maromaro ka etontsika manomboka izany dia ny lalao tetsy amin'ny kianjan'ny Malacam izay nikatroan'ny 3FB sy ny tamin'ny atao anatin'ilay famaranana kely izay milazana azy famaranana isam-bondrona ka ny tamin'ny nondrika nanoloana any zareo 3FB lasa ny 3FB zany omby mifahy tamin'ity lalao famaranana ity tamin'ny isa 420 nandreseny ny tanorana nosobe milalao. Lasan'ny 3FB ny omby mifahy rehefa nandresy ny tamin'ny manosobe izy ireo teo amin'ny lalao famaranana isam-bondrona na ny petite finale. Lalao tafiditra ao anatin'ny fiadina ny tompony tahakan'ny ligy Analamanga tao am-pilalaovana 7-22 resin'ny 3FB tamin'ny isa 420 ny tamin'ny lalao izay nampitsanga amin'ny toetrany mpijery marobe tonga tetsy Malacam. Teo amin'ny fidirana voalohany dia efa nanatombo ny 3FB izay nitarika tamin'ny isa 17 noho. Arak'izany dia ny 3FB no nifehy ny lalao teo amin'ny fidirana voalohany. Porofon'izany ny baolina matin'izy ireo izay nitokony 17. Ny tamin'ny kosa tsy nahavitany andrafitra fanafihana mihitsy izay tsy nahafaty baolina afa-tsy hors-jeu roa izay nitokony 9. Teo amin'ny fidirana faharoa vao nanova lalao ny tamin'ny nanapotika tao anaty eva netiny lalao ka nahatonga baolina nentanana izy ireo vao nanomboka minitra vitsy ny fidirana faharoa 17 no 12 ny isa teny amin'ny solaitra be. Nanomboka teo dia tsy nisy ny sotroana rano intsony ny lalao fa dia ny famaliana hatramin'ny farany fanafihana. Na hay niaro ny tombo nisy efa azy ny 3FB na dia mafy aza ny fanafihana nataon'ny tamin'ny teo amin'izay fidirana faharoa izay. Norombahan'ny 3FB araka izany ny omby mifahy tamin'ity petite finale ity. Teo amin'ny lalao sakana izay nikatroan'ny IRC sy ny chemino kosa indray dia tafita hiatrika ny dingany manasadalana ny IRC rehefa nanilika ny besetroka tamin'ny isa 4 noho. Teo amin'ny 10 minitra tsy ifarana ny lalao dia mbola 7 noho ny isa teny amin'ny solaitra be. Mbola afaka nanohitra tsara teto ny chemino saingy nisy ny tandrevaka teo amin'ny fiarovatena ka dia nahatonga baolina nentanana voatsara ny IRC izay nitondra azy ho any amin'ny lalao manasadalana. Alona pilalao miditra ny numéro 17 ny tamin'ny dia mivoaka ny numéro 5